fa natomboky ny filoha andrajoela mivady androany ny fizarany na vaditsinjo andiany voalohany ho an'ireo fianakaviana trabona taoriny andro ratsy ka nitarika afakarany-drano izay natao tao amin'ny kianjana laribisy ny kianjany maki andoha tapenaka isitraka ny lelavola tosika fameno sy vola fanampiana hafa amin'ny alalan'ny famatsim-bola efapolo tapitrisa dolara hitan'ny fanjakana malagasy ihany koa ireo tokantrano traboina hoy ny filoham-pirenena asa manaraka miandro moa ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba noho ny andro ratsy tamin'ny fatrana tany izany sy ny fijerena akaiky ny fanarenana ny toeram-ponenana ireo trabona simba hoy ny filoha Andrajoela fitiavana Tony Ivrasata. Mitanterahana tao anatin'ny roa andro ny asa famonosana ny vatitsinjo andiany voalohany ka izao no zarain'androany tao amin'ny kianjana laribisy sy maki andoha tapenaka izao mba isian'ny mangarara amin'ny fizarana tsy maintsy nampiasaina ny karine pokotany amin'ny endriny vaovao. Scanena le dia io mombamomba le ramse vanaivo ny anarany teraka tany mora feno izy. Izao tsika tamin'ny 1930 ento 5 octobre 1930. Izao tsika nitanitsika zany afahana manana trasy ireo vatsy fanomezana natolotra ny fitondram-panjakana mandreo isa-tokantrano dia ato amin'ity ny ahitana an'izay dia ny tiramse ity zao efa asa efa nataon'ny mpiara-miasa teo aloha dia efa hitantsika hoe ny 31 janvier anio zany dia efa nahazo vatitsinjo le ramse.